Amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'izao ny zao. Tonga amin'ny fotoantsika izy azahoantsika amoroso indray amin'ny toy ny fampianarana zany larana fa 5 ny laran'ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny ity. Mandroso totokatranotsika ny ambassadeur-ny Joshua Ziadia ary manona ny hatsarana amintsika ireo totokatrano. Irotsika amin'ny fiarana ny ten'Andriamanitra ary ny lohateny fampianarana moa zany dia hoe tsy misy herina fahefana maresana zany Joshua zany manerana an'izao tontolo izao. Efa filazana atao sady zany hoe tsisy fahefana hanohitra azy na iza na avy any amin'iza fa azy ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany sy rehetra ho aminy dia ny fahefana rehetra ny amin'ny lanitra sy lanitra anazy dada iavazany. Ho azy mianaka ny voninahitra mandrakizay ary vavaka tsy ny fampianarana orintsika indrindra amin'izao fotoana izao ary miarabantsika rehetra ny ambassadeur-ny Joshua Ziadia tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny tenin'Andriamanitra manona ny hasoavan'ny Joshua amintsika tsy avy atotokatrano dia samy hotaina Joshua atao zany tsika rehetra zany. Ny fampianarana dia larana faha 5 ary anazava ny tenako mikasika an'ilay hoe tsy misy herina fahefana maharesy an'i Joshua manerana an'izao tontolo izao na hoe afaka hanohitra anazy, tsy misy zany. Ka izay mihitsy no azavaina amintsika izay rehetra nay ny fampianarana hoe zany ve dia tena Joshua ny antony misy sary ao azavaina amintsika ny heriny sy ny fahefany dia ampahafantarina antsika rehetra zany. Ity aloha ny lazana amintsika tsy hita maso hoe ity aloha zany dia nahita izany ny tany amin'ny vaninandro tany aloha fa tsika moa zany tsisy nahita ny sary nareo olombelona ny tiako tenenina dia mionona amin'izay zava-mitsika amin'izay fotoana izay fa nefa ny marina le tenina dia mionona amin'ny zava-misy satria izao tsy misy mihitsy ny fahefana amin'ity tany ity mahavita manova olona ho lasa tsy mahay manota intsony. Tsisy fahefana mahavita an'izay eto amin'ity tany nareo ity. Fa nivavaka ihany nareo hatramin'izay ary nanompo Andriamanitra marobe nareo hatramin'izay fa zany nafaka nareo tamin'ny fahotana zany tsy miexista mihitsy zany. Fa tsy maintsy manao ratsy nareo amin'ny maha-olombelona nareo. Ary raha misy mezaka ny anao tsara nareo tsy afaka ao mihitsy. Fa izany aloha zany dia efa herin'ny Joshua te tsisy manina tsisy mavita satria maninona izy irery ihany no nahavita nafaka anao tamin'ny fahotanao ary nahavitanao tsy manota intsony. Zany ka tena hery zany. Ary zany tsisy mavita zany. Na ny mpanao fagagana raha tsy mahay an'izany, na reny mpanao mirakla reny raha tsy afaka manao an'izany satria tsy anana izay fahefana izay. Zava-marina aloha zany. Ary tena zava-marina ary tena zava-misy izay efa olazaina amintsika tsy avy araka an'izany ten'Andriamanitra izany. Ka laotsika aloha hiainga ny mifototra ilay izy aloha hoe aiza moa zany ny fototra fana milaza an'izay sary izay dia andaontsika aloha ilaza hoe iza aloha namorona an'ity zao tontolo izao ty ingaitsika hatrany mihitsy ny tantara zany hoe iza no namorona an'ity zao tontolo izao ty dia hamoaka ny tenin'Andriamanitra atsika satria aoriana izay tsika voamoaka hoe nisy an'izao dia nisy an'izao dia nisy an'izao ary ny farany moa zany ity resaka manala ny fahotana ty satria izany izao no sujet mahery vaika maneran-tany zay tsisy mpanana mihitsy zany fa Joshua irery ihany no manana an'izany. Dia izay toriany ambassadeur-n'izay ny rany dia zao Ziadia hitantsika zao hitantsika amin'ny publicité sy ny karazan'ireny zany. Ka ho jerevantsika aloha zany hoe ny namorona an'izao tontolo izao aloha zany jerevantsika aloha vidika mba somary jery kely toko izay andiny maromaro indray tsika aloha raka izy dia ho anareo rehetrarehetra izay nitokatrano ihany koa zany dia miara mijeritsika. Genesis toko voalohany ny andininy voalohany. Genesis toko voalohany andininy voalohany dia vakitsika amin'ny anaran'ny Joshua. Tamin'ny voalohany Iava nahary ny lanitra sy ny tany. Zany izay ny voalohany aloha izay. Izay zany hoe Iava no nanorina ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny andininy fahatelo ary nanao izy hoe misia mazava dia nisy mazava ary hitany Iava fa tsara ny mazava ary nampisarany Iava ny mazava sy ny maizina ary Iava ny andininy fahadimy ary Iava nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina ataony hoe alina dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izay.
eo zany izy dia namorona ny lanitra sy ny tany ary namorona ny mazava. Izy moa tompon'ny fahazavana rehetra dia ny fahazavana namoaro. Mazava be zany zany teny zany fa mahery izy satria izy namorona ary tsy mbola misy mihitsiny Andriamanitra samy teny fa izy namorona zao tontolo zao. Mbola tsisy mihitsy zany. Fa rehefa misy eo no teneniny. Satria ataon'io Andriamanitra marina tompony teny sahirana izay miteny izay. Loha vetsika vakina. Avenika indray mandeha aloha izy fa nanjavona teo ilay toko izay ndiny rehetrarehetra. Dia hojerevantsika eny dia ny Genesis toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Eto indray zany dia milaza hoe namorona ny olona izy. Ary avana ary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namorona anazy, lahy sy vavy ny namorona ny azy. Namorona ny olona indray izy zany, namorona anao io Andriamanitra io. Tsy hoe koneny forona ho azy anao fa nisy namorona anao dikan'izay. Indray tsika jery toko izay andiny manaraka indray tsika zany satria tsika zany dia mikaroka foana hoe hijery indray tsika ny amin'ilay hoe nanamboaran'Andriamanitra ny aiza moa zany ny any ambony eny zany aiza moa misy an'iny hoe azao tsy efa-tsy kely hoe ny teny matsy hoe tetra ny amin'ny lanitra ambony eny dia izy daholo ny nary anazy Isaia toko 5:20 vaketsika indray aminarany eo soa Isaia 45:18 fa izao ilay izay niava izay nahary ny lanitra izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy navita azy izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy fa nataony nena izao ny ava ary tsy misy hafa. Namorona ny lanitra eny ambony eny zany dia mbola io dada iava io. Zany rehetra zany ny heriny sy ny fahefany sady namorona ny tany hoy izy namorona n'izao rehetrarehetra izay rehetrarehetra hitanao sy ny tsy hita maso ihany koa zany dikan'izany anazy daholo zany rehetra zany. Ka zany teny rehetra zany dia efa ilazantsika hoe izy no namorona. Ary rehefa avy eo izy rehefa avy namorona kosiny dia nitondra ny zanak'Israely ilay nivoaka avy any Egypta ao amin'ny tany Kanana ary nandritra ny ranomasina mena teo ambany tongotra ny zanak'Israely. Ndraiky jerevantsika indray izay tena Andriamanitra izay hoe nandeha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely tamin'izy nandeha teo amin'ny ina moa dia teo amin'ny ilay tany izay nandehanany zareo nandeha tamin'ny tany maina izy. Zao jerevantsika indray izay teny izay aloha. Alevantsika misesy kelikely dia hitantsika amin'izay ny toy ny tantara Exodosy toko 4:20 manoko amin'ny andininy aiza moa zany jerevantsika voalohany eo amin'ny 13 eo angamba ny jerevantsika zany Exodosy 14 manoko amin'ny 13 noke rahantsika maso hoe ny namoron'Andriamanitra n'izao tontolo izao zany ny fangaro ny nanasiran'Andriamanitra ny ranomasina mena zany teo ambany tongotra ny zanak'Israely. Zay no jerevantsika amin'nomboka androany indray jerevantsika kely hoe ity indray ny heriny sy ny fahefany. Ao amin'ny 2:20 13 avy hatrany vakitsika 20. Ary mosy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava zay ataony io anareo anio. Tapaka raikidraikitra ve revonona kely aloha zay vekizay mandeha ilay teny teo. Ary io misy tamin'ny olona satria ny menimenina ny olona zany le hoe misy ny Egyptiana manenjika ao Farao mono amry zareo dia io misy tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava
zay nataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Iava hiady anareo fa ianareo kosa angina, satria rehefa nivoaka avy any amin'ny tany Egyptianina ny Israela de ninjeny zareo Egyptianina izy ho vonoina am'izay. De eo le olona le menimenina be hoe io ary farao fa tonga nenjika atsika nefa antsika tsy manana fitaovam-piadinana, tsy maninninona. De hozy Moshe hoe aza mataotra fa ataony ava tsy ho hitanareo ntsony reo. Zany natao hoe miaraka amin'io Andriamanitra mahery io zany. Dozany hoe tsy hitany maso zany, ho hitanao maso io rehefa kelikely fandaso kely fa ho avy eo tsika. Zany ny atao Andriamanitra zany aloha. Ary hoy ava tamin'ny Moshe, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, hoe mandroso foana fa aza matahotra. Ary aingao ny tenao, de injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano, de andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Zay. Fa ino zao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy, de ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramila rehetra mba mikalesa sy ny mpitaingina ny soavaliny. De ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny ava, rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingina soavaliny. Alay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo anoloana ny tompony Israely, zany hoe tena nisy anjeliny rana mihitsy ny tia ny alolan'ny Israely teo zany, de nifindra ka nakao aoriany, ary ny andraona nifindra teo alohany de nijanona tao aoriany. Any hoe le andraona sy le anjery zany miara-mandeha. Le andraona zany hoe symbole famantarana ny fisin'Andriamanitra eo tany zanak'Israely, fa le anjely miara-midia aminy manaraka ny zanak'Israely iny foana ny ran'Andriamanitra. Ka tonga teo anelan'ny tompony Egyptianina sy ny tompony Israely, dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampazava ny alina kosa, ka de tsy nifanatiny izy roa tota nandritry ny alina. 19 aza. De nahentsy Moshe teo ambony ranomasina rany tanany, ary rivotra mera avy any atsinanana no nampisaveny avany ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano. Zany le herin'ilay dada ava zany, nampiasainy ny rivotra satria izy ny tompony rivotra, izy ny tompony ranomasina, izy ny tompony masoandro ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lanitra ambony sy ny tany rehetrarehetra tia, anazy toetra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny ambony any. Dia nandeha teo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny akavahany sy teo ankaviany. Zay zany le zavan'izy, nisaraka ny ranomasina. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Dozana hoe eza koa moa ninao zany, afaka miteny zany ny vavanao, fa za miteny eza manao an'izany tso fa tsy mety satria le manafaka amin'ny fahotana ka misy maventy zany. Ohatranao hoe ka le mandraraka mampisaraka ny ranomasina ny tena endrina be mihitsy. Zany ny herin'ny dada Iava zany, tsisy maventy zany efa tsy ijery any. Fa ny hitany masinao manaraka no asehoko anao am'izay. Ary ny farany de izao fanafana ny fahotana zao. Hoe tsy misy herina fahefana afaka manala ny fahotana zany mihitsy eto amin'ity tany ity, afa-tsy ho Yahosoa zanany io ihany. Vo avy eo tsika zany. Ny zavatra nitranga faharoa zany hanamafisana amintsika ny herin'ny dada Iava, sy Yahosoa zanany. Satria hoe atao Yahosoa nke ny teneninao ka io Yahosoa io le zanany naterana io. Efa nampianariko antsika io ny zanany malalany io, fa nazavaina tamintsika tao anatin'ny fampianarana hoe Yahosoa. Fa aleontsika aloha tantarany dada Iava ny resahana, de ny zava-bitany tao amin'ny Yahosoa ny dikan'izay. Satria ny manao an'izany asa rehetrarehetra zany de lazaiko amintsika fa Yahosoa daholo no manao an'io. Avy amin'ny satria izy natao hoe mpanatanteraka ny baiko ny dada Iava zany. Mpanao ny asa rehetrarehetra izy ary mpaniraka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra rehetrarehetra eo izany Yahosoa zany. Mbola azavaina antsika any amin'ny fotoan'andro fa mbola tsy androany aloha, ary mety ho androany ihany aloha fa eno tsara fotsiny aloha. Rehefa tamin'ity resaka zanak'Israely ty ihany, rehefa tonga teo amin'ny tany Israela reo Israelianina reo, de ny zavatra nitranga de zao. Namoaka fanambarana io Andriamanitra hoe raha ianareo kosa ny mandika an'ity teniko ty izy ny teny dada Iava, tena ho zoniko mihitsy nareo. Levitikos 4:20 vakitsika. Manomboka amin'ny 14 vakitsika.
Zioska hatrany amin'ny lavitavitra any. Levitika 9:7-10 tiany nytenen'io dada Iava io tamin'ny zanak'Israely, de jereo fa tena napiariny mihitsy le izy. De jereo kosa nefa fa rehefa avy eo indray mbola ny didiny ihany no miteny hoe ataovindray ity, ary zao tontolo zao mihitsy no nydidiny. Hitantsika eo ny tantara, ary eo ilay teny aminao hoe mba Andriamanitra izy navitana anao an'izao. Zay no teneniko anao. Ny Andriamanitra tomponao ve? Ny Andriamanitra narahanao ve? Tsy misy Andriamanitra mahavita afa-tsy izao nambara izao. Zao ilay Andriamanitra naniraka ny Mose. Ka toromarika omeko anareo rehetrarehetra kosany na iza mino an'i Mose de mba harao ny tenin'i Mose. Na iza fivavahana, na iza olombelona, na iza karazan'olona ka mino ny tenin'i Mose ianao de mba harao ny tenin'i Mose. Ary zao ny tenin'i Mose mino ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zay ny teniny zay. Donc avatsika zay tenin'i Mose zay de very eto amin'ity resaka Levitika ity tsika ao amin'ny Deutéronomie 7:20 de 5:10 juska hatrany amin'ny 19 zany. Ianao ty nge ty teny ty. Satria tsika milaza ny hoe iza ny tena Andriamanitra mahery de ny Andriamanitra Mose no izy. Satria Mose ny ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy. Ary ty boky ty moa Sefer Torah fa nadika amin'ny teny gasy izy de zao vakiko aminareo zao. Ozy ny tenin'i Mose. Deutéronomie 18:15-19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lainao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eto zany Mose de niteny mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lainao tahaka, zareo amin'io any anefitra. De ilay lazainy fa rahalahy zany de zay samisy tao samy ao anefitra ao. Fa tsy hoe ny olona any France na any Afrika na any Angleterre le tenenina am'izany fa zareo samy Israely efa ao anatin'ny efitra Sinay ao, le ao tendrombohitra Sinay. Zareo samy zareo zany satria le mpaminany no mitondra azy de io mpaminany Israely io zany no mitondra zanak'Israely amin'ny alalan'ny faminaniana zay omen'Andriamanitra azy. De io mpaminany io no asen'Andriamanitra hoe enoinareo io mpaminany io satria zany no miteny amin'io mpaminany io. Ka ilay mpaminany zany de hitondra le zanak'Israely miala ao amin'io tany tendrombohitra Sinay io mandrapatonga ny amin'ny tany Kanana ary de miaina an'io mpaminany io koa ny Israelianina ao amin'izy ao tany Kanana. Satria mila hoentina ny Israelianina. Ka tsy olo-kafa ny Angleterre any kory ny endrasana hitondra ny Israelianina zay efa ao anatin'io ao anatin'io dezera io, anatin'io ina moa zany? Ina moa tika dezera ny teny gasy? Tany efitra. Ao anatin'io teny efitra io, tany efitra io. Ao anefitra zany. Tsy maintsy ry zareo samy zareo am'izay zany no mifampiainao. Ary le mpaminan'Andriamanitra no mitondra azy de mpaminany Israel. Zay ny ilana le mpaminany teo hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Planin'Andriamanitra mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia rahalanao tahaka. Any reto mpaminany reto zany de rahalan'ny Mose ary mpiralahan'i Mose ka ny mpiralahandro Mose nge de iza moa le taranak'i Jakoba. Ny taranak'i Jakoba de ity ry Gada, ry Naftaly, ry Benjamina, ry Joda sy ry masamihafa be de be ry zareo ny tao taranak'i Abraham be de be izy tao. 12 ny taranak'i Abraham. Hitantsika ry amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa zareo hijeren'izay tsika. Reo zany no toe taranak'i Abraham sy mpirala amin'ny Mose. Reo izy reo. Fa tsy koa hoe frantsay na anglisy na komorianina na tsototro zay mety tenenao any. Israelianina. Ka raha nareo mijery nyty herin'Andriamanitra hoe tsisy maresy an'io de niteny Mose hoe mpaminany avy eo aminao no
avy amin'ny rahalanao tahaka any no atsangany avy Andriamanitra ho anao, satria ireo nitondra le zanak'Israely ao an'hevitra hoentiny amin'ny tany Kanana. Donc ataontsika sary kely izy. Ka raha fa firenena tokoa moa zany nitondra azy ety andeha hoe io zanak'Israely io, izy zany nitondra azy andeha am'zany hevitra zany. Inge jevatsika kely le ty zany izy ty ataontsika sary a. Io zany ny zanak'Israely, io izy ty zany, de ty le tendrombohitra Sinay ato zany zareo, ty le tendrombohitra Grande Terre zany tendrombohitra, ty le Israel, ataontsika hoe Israel. Ao anaty desera zareo zany, de ny tany aleny a, aty lavitra be ty ny tany aleny, ty le tany aleny ty, lavitra de lavitra. Iza zany hitondra n'ity zanak'Israely ty makany, makato am'ty tany Kanana ty, zay Israel am'zao tsika miteny zao fa Kanana izy tam'izany fotoana zany, Kanana, Kanana zany. Iza nitondra azy makao, de tsy maintsy le mpaminany ao ihany nitondra azy makao, fa tsy hoe mpaminany avy eny amin'ny toeran-kahafany, satria ity mpaminany ty ataoko mavomavo izy a, io le mpaminany mitondra azy makao. Zay ny teny io Andriamanitra io, ty reo dada Iava ty zany, Iava ty a, io Iava io a, de io nanome baiko hoe rahalanao nitondra anao makao amin'ny tany Kanana, ka tsy olo-kafa ny ananonanany no endrasany hitondra eo fa ireo Israelianina reo ihany misy mpaminany avy eo a, de izy nitondra azy eo amin'ny tany Kanana io. Fa raha mbola any toeran-kafa no andrasana, zareo nge eo amin'ny desert e, ary ny Israelianina nge raha nivoaka avy any Ekipta, Israelianina mihitsy nginona de io e. Tsy misy arabo niditra tao, na sinoa niditra tao, na frantsay niditra tao, na amerikana niditra tao, na afrikana, fa zareo samy Israeliana ihany tao. Ka le mpaminany resana tam'zany zany araka ny teniny, izy moa araka ny teniny Mose, de mpaminany mpirahalahy aminazy tao any. Ka reo mpirahalahy aminazy eo zany a, de reo taranak'Israely rehetra andao ary jevatsika re bokony, iza moa voatery tsy maintsy hitsary amin'ny boky ina moa tsika zany, bokin'ny Apokalipsy aloha jevatsika aloha tsika tsy akantika. Tsika aka boky hafa tsika, aka boky hafa tsika de eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fa 7 any jerevantsika kely, boky hafa indray a, mba hijerevantsika ny hoe reto a le mpaminany lazain'Andriamanitra tao, le rahalahiny zany, reto avy ary izy ireo a. Nareny isany izy tomboka se ao, efatra arivo, Apokalipsy 7:4, 7:4, efatra arivo amby efatralina amby ray hetsy no visy tomboka se avy tamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra, reto zany izy mirahalavy, avy tamin'ny firenena Joda, zay, Robena, Gada, Asera, Naftaly, Manase, Simeona, Levy, Isakara, Zebulona, Josefa, Benjamin, zay. E moa zany ny voalaza teo zany, araka ny teny voalazan'ny soratra masina eto zany, zany hoe ny zanak'Israely 12, rehetra any amin'ny Joda zany dikan'izay. Ka raha am'zany tenin'Andriamanitra zany lazaiko atsika, de mahitsy be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa le zanak'Israely no resana eto, ka isampirahalavy zany resana tam'zany. Tsy misy idigana firenena hafa mihitsy zany tao, fa le mpaminany natsangana zany a, de mazava be am'izay ny sary fa le mpaminany Israely ihany io hitantsika io, mpaminany Israelianina no atsangana zany, zany hoe profeta Israel. Profeta Israel zany a, io no nasenenona araka ny tenen'ny dadabe Mose. Ka zay moa zany lazain'ny soratra masina jiosy a, ka de ho antsika rehetra zay manaiky an'i Mose ary tian'lay tenin'Andriamanitra nambaran'i Mose, de zay no nambaran'i Mose tamin'ny am'taona -1500, tany am'taona -1500 tany Mose no nanambara zany tao anatin'ny Sefer Torah hoe teny mpaminany Israelianina rery ihany a, zay enona. Tao ary hitandrayntsika ary amin'ny Théotorime 18:15 teo a, de zao, de andininy ao amin'ny andininy 7:10, ao amin'ny 7:20 indray, 18:18, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Théotorime 18:18 a, mpaminany no atsangako azy avy ao amin'ny rahalahiny zany, tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andediko azy. De hoe le mpaminany zany mitondra ny tenin'Andriamanitra dada Iava am'reto Israelianina reto zany. Ary andiny 8:20,
Ary zay rehetra tsy meno ny teniko zay lazay amin'ny anarako dia zao ny tsara azy. Zany hoe ireo mpaminany reo zany dia miteny direkta amin'ny Israely ihany. Mazava zany fa ilay mpaminany resany eto dia iresaka direkta amin'ilay Israeliana ao anefitra. Dia mazava zany fa mpaminany Israeliana io resahana io. Fa tsy olo-kafa mihitsy hoe mpaminany Anglisy na mpaminany Frantsay na mpaminany Amerikana na mpaminany Sinoa, mpaminany Sinoa, mpaminany Japonais. Fa mpaminany Israeliana ihany ny olona. Fa raha tsy zany ozy ho tsaraiko ianao. Ka raha misy zany milaza fa hoe manaiky ny tenin'ny dadabe Mose ary tena manaraka ny tenin'ny dadabe Mose fa tena mpaminany izy ary ny ran'Andriamanitra, dia io tenin'ny Mose io, satria izy moa tena ny ran'Andriamanitra mihitsy, satria zay ny voalaza teo hoe zay nandrahako anazy io nge. 5:20. Mpaminany no trangako azy avy amin'ny rahalahy tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Voahiraka izy zany ilaza ny tenin'ny Mose. Ka ho anareo zany zay ahita ny heriny zao Andriamanitra ny Mose zao, fa zay ny Andriamanitra ny Zealia ary Andriamanitra Hosoa ihany koa zany. Dia lazaiko anareo fa ny tenin'ny Mose dia zao hoe mpaminany Israeliana ihany ianona. Zay ihany, tsy misy ankoatran'izay. Rehefa te araka amin'ilay Andriamanitra tena mahery ianao, mpaminany Israely ihany ny ianona. Dia zay nambaran'ny dadabe Mose ho any zay manaiky ny tenin'ny Mose. Fa rehefa tsy manaiky ny tenin'ny Mose ianao, aza manaraka an'izany fa tsy olana zany. Fa saingy zao ny tena misy ny forsa dia io Andriamanitra Mose io. Io ilay natsoko taminareo ny anarany hoe Yahova. Ary afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy. Zay. Ndray tsireo hijery ilay tenin'Andriamanitra teo araka ny voalaza ao amin'ny boky Levitikos 20 teo hoe ty ary ilay niatra tamin'ny zanak'Israely leo ny 4:40 ka hatrany mandeha ny falavidavitra ihany, tsy hoe 35 zany. Ino nge? Ka raha tsy miheno akoso nareo ka tsy mankatory hoe didididiko ireo Yahova zany io miteny io, ka maivonareo ny didiko ary ala ny fananareo ny fitsipiko, ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko. Zaho kosa dia anao zao aminareo. Voalohany, anisy fampitahorana aminareo ao, dia aretina maso ny zanona sy tazo mamay sy manimba ny maso sy mandany ny aina, ary afafinareo ny foana ny voan-javatrareo fa ny fahavalonareo ny hinana azy. Dia anandrana anareo ny tavako ka ho reso anoloana ny fahavalonareo nareo, ary zay mankala anareo no anapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsisy manenjika asa. 5:20. Ary raha mbola tsy menao ihany nareo amin'izany rehetra zany, dia mbola ampijalanareo impito ao noho ny fahotanareo. Oravako ny reharehan'ny herinareo, ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo ary toy ny varana ny taninareo, ary ny herinareo ho lany foana. Zay. Ndao jerevantsika indray hoe 5:20 eto amin'izay tsika. Dia apititra sabatra aminareo aho ho valiny ivadian'ireo ny fanekena, ary rehefa tafangana ao an-tanàna ianareo dia natitra arety mandringana aminareo aho, atolotra eo an-tanàny fahavalonareo. Jereo isy fahavalo amely an'zareo amin'izay zany araka ny volana soratra masina volantsika teo. Oke jerevantsika manaraka hoe tonga hatrany amin'ny manandefa sabatra ao anareo aho. 5:30. Ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo. 5:30 amin'izay. Ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa, ary anatsoaka sabatra ho enti manenjika anareo ao, ary ny taninareo dia ho lao ary ny tanànanareo dia ho lava. Zay, ho rava. Zay le zahatra ny ten'Andriamanitra hoe hanatsoaka sabatra anenjika anareo. Niara tamin'ny zanak'Israely ary veo io teny io. Dia ndao rehetra rehefantsika ny tenin'ny mpaminany, hoe nisy ve le tenin'ny mpaminany le niresahan'ny Mose tokoa, dia nisy ny teny le mpaminany. Ary le mpaminany nanao ny fanambarana io dia Isaia sy Jeremia, fa leo ny Jeremia mihitsy no jerevantsika. Jeremia toko fa 5:20 no vakitsika zany. Jeremia toko fa 5:20 vakitsika manomboka 1:1 indray ny teny Jeremia mpaminany. Izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona fefatra nanjakan'i Joiakima
zanaky Josia mpanjakany Joda dia ny taona voalohany nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna. Dia zao lazainy Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mpona rehetra tany Jerosalema hoe hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakany Joda ka manaka androany dia mandritra ny 13 taona zao no nahatongavany teny avy tamiko ary nolazaiko taminareo reny dia ny fomarena koa ka nilaza nefa tsy nety ny hainonareo. Ary avana niraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Io zany hoe ny mpaminany dia ny ranonakao Israel. Dia ny mpaminany Israelianina mihitsy mbola io miteny mihitsy araka le lazaiko teo. Eny ny fomarenako izy ka naniraka nefa tsy nety ny hainonareo nananongila tsofiny iaino hoe samia miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo ka dia onina any amin'ny tany izay nomeny havanareo sy nrazanareo hatrizay ka ho mandrakizay. Ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy ankoky eo anatreny ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo. Eto zany dia mazava be fa le zanak'Israely niala avy any Egypta io resana io hoe arao ny teniko ary meno ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Dia ireo le niresana satria ny Israelianina tamin'izao fotoana zany tamin'ny taona 1500 ano any izy ny tonga tao tany Kanana. Tao izy ny tonga tao dia nanomboka niresaka tamin'ny mpaminany. Dia mpaminany Israelianina no mitondra teny amin'izareo. Izy sam'izareo ihany no fampiteny tao amin'ny alalan'ny mpaminany. Fa tsy olo-kafa mihitsy no niteny tanina. Fa Israelianina hitantsika amin'io Jeremia io. Jeremia ny mpaminany Israelianina. Tsy mpaminany Anglisy zany na mpaminany Amerikana fa mpaminany Israelianina. Jeremia ny anaran'izy io amin'ny teny jiosy zany. Nao rehefa kitsikany le teny. Ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy ankoky eo anatreny ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo fandrao tonga loza aminareo. Nefa tsy nino ianareo iava mba hampatezerinareo ahy tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. 15 aza. Koa izao ary nolazaiko aminareo iava. Noho ny amin'ny tsinonareo ny teniko dia hito amin'izay le loza. Dia indro hampanalaiko ary ny firenena rehetra avy any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko. Hoy ava. Ary hoentiko amena ty tany ty sy mponina teto mba amin'irety firenena rehetra manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. Zay le tenin'Andriamanitra. Dia niditra tao Israela tokoa ny fanjakana Babiloniana. Hitantsika tsara nanaovan'ny Babiloniana ny fanjakana Israelianina. Mahay an'izany daholo ny olona limba vaosina fantatra ny tantara fa tena repaka mihitsy ny Israelianina. Tonga hatrany amin'ny andro ny Hitler moa izay namono an'izareo mihitsy Israelianina 6 millions matin'ny Hitler tamin'ny farany. Ary ny farany moa dia idirantsika fa mpianarana manaraka hoe tena ho sahirana ny Israelianina. Ka ny tiako tenenina aminareo zany tena voaroka ny Israelianina tratra ny sesitany tena niparitaka manerana an'izao tontolo izao mihitsy hoe ho aheloko any amin'ny firenena rehetra mihitsy nareo. Zay dia tena niely manerana an'izao tontolo izao mihitsy le zanak'Israely. Donc ho aheloko any amin'ny gentilisme izay ny ten'Andriamanitra amin'ilay boky Levitikosy toko 420 teo dia noky avy kitsika ery amin'ny 9 aiza moa izy atao amin'ny 7 Levitikosy 26:33 ary ianareo dia aheloko any amin'ny gentilisy ary anatsoka sabatra hoenty manenjika anareo. Tena nahelin'Andriamanitra nakany amin'ny gentilisy izy. Ary dia tonga tany Russie, tonga tany Allemagne, tonga tany Fransa, tonga tany Angleterre, tonga tany Amerika ny paritaka manerana an'izao ny zanak'Israely. Marina zany tantara zany. Ary ny anty histoire sy géographie anao ao misy tao zao zany ho anareo rehetra manerana an'izao tontolo zao. Dia hitanareo tsara zany tantara zany fa tena existe nge zany. Misy zany. Ny tantara nanjoandreo Israelianina reo. Misy zany. Ary Israelianina moa dia mahay an'izany tsara mihitsy izy. Ka nefa ndray ny teny eo Andriamanitra io ndray tia ny heriny sy ny fahefana. Satria dia hitanareo mihitsy fa dia niparitaka maneran-tany tokoa ny jiosy dia zao lazay ny soatra masina mihitsy fa naverin'Andriamanitra izy ary ho averinao amin'ny taniny araka ny soatra masina. Zao raha vakitsika vakina izay teny izay ao amin'ny Jeremia
Jeremia 3:30. Andininy 10. ohatra Jeremia 31. Aza Jeremia titsindray ty voasoratsika ty. To averina kely ny toko sy andininy fa diso. Jeremia 31. Voilà. Zay Jeremia 31:10. Miaino ny teny ny avay ianareo jentilisa. Ty zany le jentilisa anazy am'le teny hoe aparitako any aminareo any reo olo reo fa maditra be. Tsy tiako. Ary toriana any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitany zany ka ataovy hoe izay nampeliny Israely no anangona azy indray a sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Avy ireninareo zany ro Israelianareo zay lalàna mantsy zao tontolo zao de ny jentilisa ary ambeny tahaka ny fiandry ny mpiandry ondro izy, fitandry ny mpiandry ondriny. Lazaiko aminareo fa nisy zany. Zay le forsan'izao Andriamanitra triko aminareo zao. Hatrany de zao tontolo zao manaiky ny teniny, ary ny forsa hatrany de zao tontolo zao manaraka an'io teniny io. Ary zany ny forsa anay amin'ny Ahosoa. Ny forsa atao amin'ny Ahosoa sy ny forsa aty amin'ny dada Iavany de zany, tsy mba mandeha amin'iny hoe fagagana toy zao fa zao tontolo zao ny didiny. Rera zany fanasitrana zany zatra tsisy dikany zany. De vola nge mahay an'zany e. Dokoterako nge mahay an'zany e. Kina zany mampiavaka. Fa ny zatra ohatrany tony tsy vita ny manao anazy. Ohatrany hoe mampisaraka ranomasina zany tsy vita zany. Ohatrany hoe mamerina ny olona amin'ny taniny zany nefa nanomboka tany amin'ny taona firy zany reo no nandevozina. Nanomboka tany amin'ny taona firy moa zany. Tany amin'ny taona moins 720 reo nefa nanomboka voaroaka tany amin'ny andron'ny Asiriana. Mandrapatonga tany amin'ny taona 1822 satria tamin'ny taona 1822 vao nivoaka ny didy hoe averenao amin'ny tany ny jiosy. De ny Société des Nations namerina azy nanateo SDN. Ary ny Amerikanina mihitsiny ny lohalarana namerina anazy tamin'izany. Niaraka tamin'ny frantsay sy ny anglisy de niarana moka daholo moa ny fiaina rehetra maneran-tany de naterina ny Israelina mihitsiny ny Israeliana tamin'izany fotoana zany naterina tamin'ny sambo, tamin'ny roplanina, tamin'izay fomba nanaterana anazy. Naverina tany amin'ny tany ny jiosy rehetrarehetra zany. Tena tanteraka zany le tenin'Andriamanitra. Raha tamin'ny taona 1822 no niverina amin'ny taniny izy, araka io teny io. Ary nanomboka tamin'ny taona moins 700 izy no niala tao amin'ny taniny. De 1800 plus 700 égale 2500 e. 2500 zany ny jiosy no voaroaka tany amin'ny taniny. Ary afaka 540 taona izy vao niverina eo amin'ny taniny. Voalohany indrindra, na le firenena raha tokony efa levina raha ao anatin'izany fotoana io labe zany hoe 540 taona no tsy tao amin'ny taniny intsony izy. Efa tokony efa levina zany firenena zany. Fa tena zany natoeriny io Andriamanitra io hoe mbola averina amin'ny taniny reo. De tena niverina amin'ny taniny mihitsy ny zanak'Israely. Ary tsy nety simba mihitsy ny zany no maha-Israeliana anazy. Tsy hoe hoe lasa nivadika metisy ry zareo fa de zareo samy zareo efoana hatramin'ny farany. Zany ny atoerin'Andriamanitra zany 540 taona tsy foana io firenena io. De izy io naterina ao amin'ny taniny tamin'ny taona 1822 tamin'ny andron'ny David Ben Gurion zay président zareo. Nahazo président izy tamin'ny taona 1947 angambany izy tadidiko angambany izy. Tamin'ny 14 mai 1948 angambany 47 tsy tadidiko sara izy. Manodididina teo ilay izy. Zany hoe nisy ohatra ho masina zany tena tsisy afaka manohitra mihitsy ty teniny dada Iavato ty. Ary hitantsika amin'izay tokoa fa tena niaty io teny hoe ambeny io a. Hitantsika tsara ny Israelianina avy am'izay vao herinandro. Tapabolana angamba zay raha androany tsika no miresaka tsy haiko ny daty firy ny androany angamba. 25 avril androany a. De tamin'ny tapabolana tamin'ny androany angambany. Tamin'ny tapabolana teo no ny tafian'ny Iranianina ny Israelianina. Ary hatrany de hitantsika tamin'ny vaovao maneran-tany zany. De no tanterahan'ireo firenena reo indray nefetsika hoe tsy maintsy miaro ny Israel araka ny teny hoe angoninareo ry jentilisa. Nao nge vetsika vakina le tenin'Andriamanitra Jeremia 31:10. Mieno ny teny avay ianareo jentilisa. Ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, hatrany amin'ny rehetrarehetra e. Ny Allemagne nitsangana nandray anjara ao amin'ny fiarovana ny Israelianina daholo.
zay le reo le jentilisa ary reo koa le namerina azy tao amin'ny taniny le nisahirana mihitsiny ary toriho any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any hoe ataovy hoe izay nampelon'ny Israely no anangona azy indray io izy io averino amin'ny taniny de hoe toy zao ny toyny sady mitandrina azy toy ny fitandry ny mpiandry ondriny ondriny ambeny misy zandra vao misy loza mahazo azy ka ito koa ny iranianina fa nandefa bomba tao aminazy 300 mahery teo nisan'ny misila sy bomba am'ty drone mamono olona ty nandefa tany amin'ny fahatra Israel fa niara-niaro daholo ny firenena rehetrarehetra zay ny nampiely anazy sy nampiahaka anazy milena zao tontolo zao niara-niambina azy daholo de araka ny voalaza moa de araka ny voalaza moa zany dia 99% ny misila ny tifirina tsisy nilatsaka tao amin'ny tany mba eritreretinareo zany zay zavatra zay hoe tena 99% zany hoe presque tsisy nilatsaka tsony zany le misila ny tena marina tena ny apetraka eo zany de hoe no tanteran'ireo firenenareo mihitsy ny fiambenan'ny Israel de hoe zay namerina azy eo amin'ny taniny ary nanangona azy iverinao amin'ny taniny de adidinareo ny miaro an'io de jereo reo tanteraka le tenin'Andriamanitra miarana entangentsika rehetrarehetra tsy ko ne zany no namorona zany fa tena io le tenin'Andriamanitra miara-niaro ny Israel zao tontolo zao ary 99% ny misilan'ny tifirniranianina tsisy nitotona tao Israel ary tena nampirehare mihitsy ny Israelianina moa zany hoe tena mahery be zay ozy izy normal zany tsisy nilatsaka tao aminazy kosa ve tsy mahery zany dika zay fa ny tena nampahery anazy de reti-piambina anazy manodidina ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Allemagne ary ny Anglisy niara niditra antsehatra niaro an'ilay misily itotonao amin'ny tany ny président Frantsay tsy mahay an'izany zao président Frantsay président Amerikanina tsy mahay an'izany zao izy ny président ny Allemagne ny chancelier Allemagne tsy mahafantatra an'izany izy zao izy ary lay premier ministre Anglisy tsy mahay ny tenin'Andriamanitra io zao izy nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny nampiarana zareo zany lazeko anareo hoe zany le dadako zany zany le ambassadeur ny Aosoa mitorony marina aminao ny raha ny dada Iavasy Aosoa Iava le zoko le dadako ary Aosoa le zoko naniraka ana satria izy zandriny daholo zay miaraka aminy na za zandriny ary tena zandriny mihitsy zany mahatonga na mitory anazy sy mampianatra ny fahafahana miaraka aminy sy ny heriny ary raha izay tokoa raha zany ny zavatra nisy tamin'ny herin'ny dada Iava io de averiko aminao zay ny teny fa zao no voalaza soatra masina ny amin'ny fataterany teny rehetrarehetra io zany rehetra zay mitranga rehetrarehetra io de Yahosoa daholo ny manao an'io Yahosoa daholo zany ny manao ny exécution io rehetrarehetra io na ny mampiatra n'ireny teny reny mandefa n'ireny teny reny zay le hoe ny zavatra rehetra de tao aminy daholo ary tao aminazy no nisy ny zavatra rehetra zany dao raha vaketsika indray ny teny Yahosoa adetsika maraparana ny teny hoe inona raha ny tena misy amin'ity zavatra tya iza daholo nanao an'izany efa tena marina de noho am'izay ny teny Andriamanitra momba ny amin'ny Yahosoa zay jerevantsika somary ataoko tsika amin'ny teny frantsay aloha de hoe vadiko amin'ny teny gasy zay mampalakilaky anazy zany Efesianina aloha de diso no vakitsika aloha asa aloha ndasika aloha fa alefatsika tsirairay avy mihitsy l izy hoe tao amin'ny Yahosoa daholo ny zavatra rehetra noho ny krena ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy fahinina ambin'ny folo vakitsika aloha zany Kolosiana toko voalohany de andininy fahinina ambin'ny folo vakitsika amin'ny aran'ny Yahosoa
ataontsika teny gasy any fa tsy manina fa aleo ny mpandika teny amin'ny teny manaraka any no mandika ny azy. Kolosiana toko voalohany andiny fa 9 ovakitsika ny anarany Ahosoa zay tsika fatao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ety ambony tany, de ny hita sy ny tsy hita, na fiandriana na fanjakana na fanapana na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Eto zany ten'Andriamanitra de mazava-be sy mametaka mihitsy ny hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra, zany hoe ny zavatra rehetra am'ty zao tontolo zao ty zany a, ny na fanjakana na fanapana na fiandrianana, de izy daholo nanao an'izany. Tao amin'ny Ahosoa daholo zany nanaovana an'izany hoe nahariana ny zavatra rehetra izany a, na ny tamaso na ny tsy tamaso. Io zavatra rehetrarehetra hitantsika ety ambony tany io zany a, de tao amin'ny Ahosoa daholo no nampiasan'io zavatra io. Dao ndray tsika aloha jery hafa indray no mikasika any am'izay ndray a, dao tsika le jery hafa indray, teny hafa indray satria tena ilaitsika mihitsy le zay zavatra zay. Amin'ny Korintiana voalohany toko 9:9. Korintiana voalohany toko 9:9. Nefa amitsika kosa ty Andriamanitra de iray ihany, de ny ray izay niaviany zavatra rehetra, zany hoe tao aminy zany zavatra rehetra no niainga, ary ho azy itsika, ary iray ihany koa ny tompo de Ahosoa izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Zany hoe Ahosoa zany no nampisy ny zavatra rehetrarehetra, zany hoe ny mamorona zavatra rehetra zany a, de avy eo amin'ny dada Iava zany hoe tiano atao, ary ny exécutant n'iny zavatra iny kosa ny exécutant, any hoe ny mpanatanteraka Ahosoa daholo no manao anazy. Ka io zavatra rehetrarehetra miseho am'ty tany ty io zany a, na ny mitamaso any na ny tsy tamaso a, Ahosoa daholo no manao an'io. Izy daholo ny exécuteur ary mpanao an'le rehetrarehetra ary manapaka ny ao anatiny ao. Zay le no ary izy no nahariana ny zavatra rehetra zany, ary avy aminy mihitsy io zavatra io no natao. Raha tsy teo zany Ahosoa de tsy misy ary zavatra rehetra eto am'ty zao tontolo zao ty. Donc izay le hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra zay, jereva tsika ihany koa le teny de mandeha. Jaona toko voalohany 7. Jaona toko voalohany 7. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra izao a, na de ray azy. Zany hoe raha tsy nisy zany Ahosoa de tsy zavatra namboarany dada Iava teto fa foana e. Fa tamin'ny alan'io Ahosoa zay naterany mihitsy a, zay no natonga ny nampisy ny zavatra rehetra. Ka io resaka tantaraiko anao rehetrarehetra io a, Ahosoa daholo nampanaovina an'io a, sy nanatanteraka an'io a, satria izy no manao ny zavatra rehetra araka ny teny dada Iava hoe avy amin'ny no nahariana ny zavatra rehetra, ary tsy misy, ary raha tsy izy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra zao no ray azy. Raha tsy teo zany izy a, de tsy zavatra ary teo. Zany hoe io zavatra rehetrarehetra io zany no mipetraka de noho ny amin'ny Ahosoa daholo. Ary n'io rehetrarehetra io zany no miseho de baiko ny dada Iava, de Ahosoa no manao anazy. Zay le hoe izy no, zay le hoe zay rehetra nyteneny ray de nataony avokoa, zay rehetra tanteraka am'ty tany ty de izy avokoa. Ka eo am'izay le hoe ny zavatra soa nataon'ty Ahosoa ty am'izay zay. Zay no resantsika eto am'izay hoe ina ny ilazana fa tena tsisy maresy azy. Ko le dadany aloha zao tsisy maresy anazy. Rehefa nyteny dadany hoe ambeny io Israela io mantsy ny zao tontolo zao, de ny ambony zao tontolo zao. Rehetra zao tsy conscient mandeha iny tenin'Andriamanitra. Tsy tonga ansaina zao na Amerikanina na Frantsay na Anglisy na Alemaina sy ny maro samihafa ao zareo amin'ny tany reo hoe manatanteraka ny baikon'Andriamanitra ane zareo. Tsisy tonga ansaina zareo. Fa ny soratra masina no miteny an'izany de io resako aminareo io. Tanteraka ny tenin'ny dadako Iava. Zay lazako anareo hoe tsy misy mahery ohatran'io zany ange. Io ane ny tenin'Andriamanitra ho a, Iava. Hatrandeha manaiky azy zao tontolo zao, vao baikony de tsy maintsy mandeha zao tontolo zao. Ianao hoe mbola hiady aminazy? Io le Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba zao mitory an'izao fampianarana zao. Ary ty ny zava-tsy ho vitany am'izay a, izy no nitondra ny fanavotana ho an'izao tontolo zao. Ary naniraka ny zanany izy Ahosoa ho lasa tsy manao teny intsony zay miaraka aminy. Eo indrindra, zao ny tenin'ny Ahosoa, aza manao teny intsony. Zay le Ahosoa zay a, aventsika ny teniny hoe forsa manahoana vao mety hatonga an'izany zavatra zany aminareo.
ary tsy miexiste aminareo mihitsy nyzany teny zany, nanao inona nareo nanao inona, satria raha le Andriamanitra ray ayava zany na vitan'izany rehetrarehetra zany a, de mazava be fa vitany daholo manapotika an'izao tontolo zao. Fa io dada iava io moa naniraka ny zanany, de ato amin'ity zanany ity zany misy ny fahefana sy ny rehetra zao, satria nalefa tao amin'ny daholo ny zava-rehetra. Ary alefa mankaty am'izay ady azandriny zany, satria za zao no mitory anazy am'izay a, satria tonga ny farany. Zany moa tonga ty teny ty aparitaka manerana zao tontolo zao a, tonga ty antranonao aty, satria tonga ny farany. Jaona 4:14, jereo ange ty teny ty, Jaona 8:14, io le teny le zanak'Andriamanitra marina io. Yahosoa namalika anao taminy hoe, Jaona 8:11 zafady indrindra fa tsy 8:14, Jaona 8:11 ary hoy izy, tsy misy tompoko. De hoy Yahosoa, izao koa de tsy manameloko anao, mandehana ary am'izao sisy izao de aza manota intsony, ataontsika ingeza be mihitsy. Am'izao sisy izao a de aza manota intsony, dao ataontsika klika misy ty a, de ampijerevana antsika ny tokantrano hoe zao ny tenyio zanak'Andriamanitra io a, jerevo am'izay le izy ary ho antsika rehetra totokantrano, zao le izy zao. Tisy ty ho antsika rehetra, vakeo nge ty teny ty e, ary am'izao sisy izao a, ataontsika menamena. De aza manota intsony io, ary am'izao sisy izao de aza manota intsony io, le teny le zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony ianao. Nareo olombelona ary mahafantatra fa zatra tsy possible mihitsy zany, kanefany de possible satria izy ny tompony sy ny fahefana. Ary marina be ny teny hoe tsy possible zany, satria maninona, aiza tokoa moa ny impossible zany, ko nareo nge zatra eo ambany fahefany devoly e. Raha ny olo ambany fahefany devoly zany tsy ho afaka mifahotana novinoviny zany. Mbola jerevantsika amafitsina zay teny zay a, ao amin'ny Jaona 5:5 a, ilazako aminareo hoe mba mitsangana zay Andriamanitra amina vitany ity, meo anay ny anarany. Fa miara itenareo fa tsy possible mihitsy io, kanefany zay le izy, zay le Andriamanitra zay ady na vitan'izany izy. Ary eto amin'ny fahatry Madagasikara efa 2000 ny afaka mifahotana, tsy mahay manota intsony eto no ny herin'io Andriamanitra io, no ny herin'ny zany ayavasy Yahosoa zany. Ary zay le zaveko aminareo hoe raha io manala fahotana io azy ary vitany tsy manota intsony ny olona, fiza ny tompon'le fahotana. Zay le antanitsika aminareo hoe iza ny tompon'ny fahotana. Fa matoa zany le olona afaka tamin'io fahotana io a, resy le nampanota anazy, fiza le mpampanota, fa zay le resy, iza le mpampanota fa izay le resy a. De lazaina aminao a, tsy iza le mpampanota fa devoly, satria izy ny mpanota hatramin'ny voalohany, ary zay miaraka aminy de mpanota. Ka matoa afaka fahotana ny olona resy ny devoly, ary tsy misy force ambony ny devoly zany eto, fa ny herin'ny devoly daholo io milalao aminareo Andriamanitra sy izy rehetrarehetra io. Zany no mahatonga anareo tsisy afaka mifahotana. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa zay torizy ady afaka mifahotana ny olona sy ny alina omena anareo a, tonga eto le tompon'ny lanitra sy tompon'ny tany sy ny lanitra, tonga eto izy. Zany no mahatonga le fanafana mifahotana afaka, satria tonga le tena tompon'ny lanitra, tompon'ny lanitra ambony sy ny tany ambany. De ny lanitra ny ambony any tsy tany masina tray, de ambony lanitra any izy. Zao ny fampianarana zao tonga zao, izy zao tonga zao, Yahosoa zao tonga zao a, tsy le dada malala iayava. Voninahitra anazy mianaka mandrak'izay. Dao antsika ary hijery an'ity Jaona 5:5 ty a, 4:12. Rehefa afaka zany, de hitany Yahosoa teo ikanjan'ny tempoly raha lehilahy, ka izy taminy, ino efa sitrany ianao a, aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy noho teo. Mbola mivena indray le terme hoe aza manota intsony. Dao indray aloha soratantsika indray ty, averina aminao indray toko hafa indray io a, averintsika fandraho indray ty toko ty, mba ho tadidinao tsara mihitsy ny hoe nanindry mihitsy ny Yahosoa hoe aza manota intsony a, indreo natao mihitsy n'izay teny zay a. Dao nge soratantsika indray hoe teny fandro nataony tamin'ny lehilahy marary ny parasisa indray ty a, indro efa aleotsika volomparasy, indro efa sitrany ianao a, aza manota intsony. De ataontsika volomparasy, fandraho anjoanao a,
zay ratsy noho ny teo, rehefa tsy teo ratsy noho ny teo zany dia mba mialamy io fahotany io am'izay fa miratsy angenao ivakitsika io aza manao teny tso no ny teny Iehosoa fa raha mbola manoto anao dia mimana fa miratsy hatrany anao tsy rehefa lalakalenareo etarehetra am'izay tsy miratsy ve ny lalanao io zao satria ny olona mpanota zany angika avy amin'ny devoly izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly deo raha vakitsika am'izay izy ka matonao zany afaka resy ny devoly ka tsisy maresy devoly fa tsy anankiray any eto dia nilay nanamboatra anazy atsisa ny nanamboatra anazy fa Iehosoa ka rehefa nivadika izy dia niteny nariny dia io mamono olo io nazerany avy any ambony tany ka rehefa nazerany dia io mamono olona mampijaly olona io izy dia ataon'lay devoly manota tsy akijanony ianareo dia io mahazo anareo teny eo ambany ny fahefany devoly ange nareo mpanota io ka matoa zany nareo afaka fahotana ary zany zao toriana zao tonga ilay mahery tonga ilay maresy devoly ary tonga ilay mpandrava devoly Iehosoa no anarany ary dada Iavaly dada tompon'izao teny zao ary efa naniraka ny ziady izy zao hitanareo zao io lay ziady any rany Iava hanavitra anareo aza matahotra intsony aza matahotra intsony tonga mpanavitra anareo fa hita maso ange zany anjanareo zany miditra ho anareo nipetan-dranomasina midira ho am'izao fanafana lehibe zao donc vakitsika tena Andriamanitra hoe zay mpanota dia avy any amin'ny devoly tena mampaela be nge zany lo vakitsika ny ten'Andriamanitra ao ny Jaona voalohany toko fahatelo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo vakitsika mianaran'ny Iehosoa zao izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany fa izao kosa nefa ny sony zanak'Andriamanitra dia andravany asan'ny devoly zay no matoe ziady zanak'Andriamanitra zanaka ny dada Iava zandriny Iehosoa andravany devoly satria na ny tena ataony devoly ny tena ataony dia zao mampanota olona zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly zany hoe zanaka devoly daholo io mpanota rehetrarehetra io dia zany mahatonga anareo tsy afaka amin'io inona ny antony rehefa nanota le razam-ben'ny olombelona toy hoe ady masaiva zay moa no tena izy mivady reny ady masaiva hoe adamasaiva ozy ny olona fa ady masaiva ny tena anaran'izy rehefa nanotana izy mivady nanota izy mivady reo dia nisaraka tamin'Andriamanitra ary ny nampanota anazy dia ny devoly ary nanomboka teo rehefa nisaraka taminazy Andriamanitra dia nanjaka ny devoly dia io nareo io zay na tonga ny Iehosoa namonjy an'le fanahynareo fa nampianaripiny hoe le fanahy no angeno votana le fanahy ngeno votana aminareo amonjy fanahy io Iehosoa io zay mbola jerevantsika hoe inona marina moa ny tena nivonjen'io Andriamanitra io taminareo olombelona zay ny lesona atsika manaraka zay hoe inona marina le tena nivonjena taminareo ity nofinareo ty sa inona no jerevantsika zay lesona zay amin'ny manaraka zany zay hoe inona marina ny tena nivonjen'io Andriamanitra io na io Iehosoa taminareo lesona atsika amin'ny manaraka zay fa izao kosa nefa n'izy hoe ny devoly zany izay namon'ny olona dia tsy nisy afaka atao tsony ny olona fa tena nampaoriny ary jereo nge io anao ianao zao mihaino anazy sy mijery anay io manota foana tsy akijanona fa vao nanomboka ny ianao ty teny sy fampianarany ty anao dia enonao am'izay hoe ohatra manomboka tsy mahay manota nge zahay ary marina mihitsy zany rehefa ianao no miaraka amin'io Andriamanitra marina io na ianao raha mavita amin'ny teny olona hoe oka zay ny adalana aleo iaraka amin'ilay Andriamanitra marina am'izay atsisa le Andriamanitra marina fa Iehosoa io le Andriamanitra marina io Iehosoa no anarany ary zay re entsona atsika am'izao tsika miteny zao hoe manatona ny Iehosoa manatona ny Iehosoa fa izy ny tompon'izao fahendrena sy fanavotana lehibe zao dia zao zavatra mahafinaritra zao antsoina ianao satria izy tonga andrava devoly izy araka ny ten'Andriamanitra hoe fa izao ny sehony zanak'Andriamanitra dia andrava ny asana devoly handravandreo devoly eo ny dikan'izay sy ny asany hanapotika anazy ka tsy misy manana force afa-tsy Iehosoa ary efa tonga eto ny zandriny Iehosoa ziady hanavitra anareo satria za mitory any Iehosoa hanavitra anareo olombelona rehetrarehetra amin'ity tany ity zay noforonony dada Iava sy Iehosoa tonga ziady hamonjy anareo tonga ziady hamonjy anareo hanavitra anareo hanala anareo anatin'io devoly miazona anareo mahatonga anareo tsy mahay manota mahatonga anareo manota lava moa zafady ho avotanareo mba tsy ho anota intsony avotana ianareo mba tsy ho mpanota intsony tonga eo aminareo ny forsa satria ny devoly mihitsy nge ty esorina aminao esorina ampianatana ny devoly ianao
iza ny olombelona may miady am'ity voly ary tsy possible zany profony zany le ianao mpanota lavatsaky zany io reny zao le zava-to satria ohatra noho ny am'le devoly mangejany olona de vao maheno le olona hoe iahosoa manala ny fahotana manala ny fahotana de tezitra izy reny zao le asan'ny devoly mamely ny olona rehetrarehetra reny reny le hoavotany ziadia reny hoe aza manao an'izany andao iainao ny ahosoa fa ny devoly no manahaka anareo tsy hainao zao fampianarana zao satria rava izy lasa tsy manao tentsononareo ary matoy anao zany lasa tsy manao tentsony a rava ny devoly tsy manana fahefana anao tsony ny devoly satria ny devoly no mampahory an'izao tontolo zao avy any amin'ny devoly daoly io fahoriana manjonareo olombelona io fa rehefa tonga kosa ny ahosoa zao entiny ziady azy ao de afaka ny olona fahotana anjaranao am'izay miditra satria mahita n'le tompony hery anao hoe tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny ahosoa na afaka manohitra ny ahosoa na afaka mandona amin'ny ahosoa tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny ziady a tahaka ny tao amin'ny ahosoa satria za mato tonga ety de anao ny asany ary izy zao soloko tena zao satria niatsarany zao toriana zao satria ziadia de tonga andravan'le devoly mampijaly sy mamono anareo handravan'ireo ny dia ziadia tahaka ny ahosoa nandrava azy teo ny fijaliana de afaka tamin'ny fahotana ny olona zay miaraka aminy ka tsy mahay manao taintsony rava ny devoly ny dikazay a rava ny hery miazona ty tanty iny dikazay a rava ny hery miazona zao tontolo zao a rava ny ahosoa rehefa tonga koa ziadia zany afaka fahotana ny olona satria ny raha ny ahosoa izy de tonga iahosoa ny dikazay a rava koa ny hery rehetra zay miazona zao tontolo zao rava ny devoly rava ny satana zay miazona sy mangetra zao tontolo zao anjaranao am'izay manatona ny ahosoa amin'ny alalan'ny fanatonanao ny ziady a satria ziady a no mirepresenté anazy eto na misolotena anazy eto a zay na tonga le anarana hoe ambassadeur ny ahosoa ziady a zay ny famaranana ny teny koa tsy misy herina fahefana satria maninona rava ny devoly potika ny volaniny raha nandrahoany devoly tao anatin'ny volany io foana anao a ny endasiny tamin'ny afo mirehitra mihitsiny a amin'ny adalana sy ny faratsiana sy ny abibiana maso efa nataonao androany vaky le volany androany a de miporitsaka atao am'izao ianao a miporitsamy voaka atao am'izay a andao anatona ny ahosoa efa tonga ny fandravana ny devoly zao satria le fahotana no tena mamely ny olona ary ny devoly de zao ny ataony mampanao ratsy olona mampijangajanga mampanao ny fijerijojona sy ny fahadalana maro samihafa mampanompo sampy ary tena tonga hatrany amin'ny famonon'olona manao sorona sy ny maro samihafa tena asana devoly mihitsy zany zany nateo hoe asana devoly zany hatrany am'ireny mazy reny asana devoly zany avy any amin'ny devoly zany tsy misy hoe mazy noira sy mazy blanc rehefa mazy de mazy ohatra ny sasany avy any itinga hoe mazy blanc fa tsy mazy noir fa olona ahoana koa zany rehefa ota de ota fa tsy misy hoe ota kely sy ota be zany amo zany de fampianaranatsika hoe tandremo vao fitapetaka ny saroatran'izany fa aza miditra am'izany ary zay ny lazana amitsika hoe tsy misy zany hoe iahosoa zany manao satria mantsisy nanao le fahagagana hoe manasitrana olona nanova ny rano divay nanao an'izao nanovan'ny mofo tonga nanova ny azandramy sy ny mofo ho lasa voky ny olona dimy telo arivo teny ambony tendrombohitra de hoe tena hoe manao ody ratsy o zany hoe tsy haiko zay eritreritra ny olona any tahaka ny sasa manao an'izay lazaina aminao fa tsisy an'izany satria manina izy ane no namorony izy no nahary mbola tsisy zao tontolo zao de fa nahary an'izao tontolo zao izy fa efany nanaovana an'izany fa ny devoly no manao an'izany resaka hoe kabalina sy ny ina moa le filazany olona be deabe anazy manao an'ireny fombafomba ratsy reny hoe nanjiosy koa manao an'izany ozy ka rehefa mivadika amin'andriamanitra ve tsy hanao zahadozy manao an'izany mazisy ny karazany zany manandro misikidy zany ange fomba ratsy daholo zany e fa raha iahosoa ino nanao an'izany zatra zany a fa efany zany mpamorona izy ka zay tiany io
reo amin'ny teny fotsiny izy hoe ty de zay satria créateur izy. Yahosoa de mpamorona créateur ka maha créateur ny créateur tsy manana force extérieur izy ho anaovana zany fa anazy zany fahefana zany. Fa ny olona mbola manao an'izany kabala sy manao an'izany moara sy ny karazana zany kosiny a tsy manana force izy anazy rery de voatery maka force avy any ivelany izy a avy any amin'ny devoly iny force iny. Raha tsy zany hoe lasa manao zany mazie zany izy mazie zany sy ny fanandrona zany fa raha soatra masina ke zany reny mazie reny de le manandro eo ambony ao ary ny ato hoe manandro de mifandray am'le extraterrestre ambony ao a de reny ny manandro reny dikan'izay ka ny olona manao an'izany tsy mba avy amin'Andriamanitra zany satria ny herin'ny Yahosoa de izy rery ny manana zany tahaka ny ziady azy ao a de ny herin'ny Yahosoa ny miaraka amin'ny ziady a tsy mila nininona maka tsy makary de ozy anao miteny hoe ko manino izy raha nakafotaka sy ny karazana izay no mahafinaritra anazy satria koa hoe tsy maintsy mila an'izany afaka miteny fotsiny izy fa teteny am'ray lehilahy izy hoe andana mandeha makary de lasa makary lay finonona ny tiana jerevana am'ireny hoe raha tena tapenana mariny ve no masonao satria lerangazy hoe mieritreritra hoe raintsika ohatra hoe inona moa zany raha trandety fotsiny de sitranonao satria mety misy olona teanao an'izany de hoy izy aso hoe lasa anao mandeha makanatin'ny rano ary midana mandeha any mitsapa ny finoana mihitsy izy raha am'izany hevitra zany e hainy atao ngetra de manasitrana iny eo eo e fa zay lay hoe lay finoana ary Yahosoa raha nanasitrana tsy mba nizesizesitra izy de zay lay mahatonga aminy hoe anisan'ny sary tonga de olona tsy andeha anatony anazy tsony hoe raha tonga eo koa anao de mety sy haiko zay ampanaoviny anao voagaky eo anao tsy mety nanasitrana tsony Yahosoa fa ty fotaka de tao amin'ny masonao de andanao mandeha anaty rano ary natao misahirana am'izay zay nitady fanasitranana atria lasa fanasitranana tadiavan'ny olona anazy fa tsy mba famonjeny tsy nety tam'le izy zay tonga ny Yahosoa miteny aza miteniteny satria ananana le fahefana ka tsy tiana hoarotina le fahefana zay fa ny olona kosany zay ampiasainy devoly a de mitady foana ny zezizesy tiavana am'izany fanasitranana zany satria izy mifandray amin'ny devoly fa zay mifandray amin'ny Yahosoa zao no tenen'ny Yahosoa hoe aza miteniteny rehefa misy fanasitranana ataony de hoe aza miteniteny tsy tiany ange io dikan'izay tsy tiany ange io resaka mizezizesy tamin'ny fanasitranana io tsy tiany ange io zany taona hoe aza miteniteny nareo zay ny tena tena amitsika am'izany manome saina de nao nge jevatsika fotsiny le teny hoe tsy azo ataony manandro sy na ny manao mazia hoe avetsika kely le teny somary jerevatsika kely io zay raiky izy a zay Léviticus 19:26 Léviticus 19:26 aza homana zavatra misy raha aza manao sikidy na manandro zavatoza mihitsy mazava be io teny io hoe aza manao sikidy ianao na manandro lalàna zany fa tsy misy hoe io manandro foana ianao lalakaleanao de manandro ianao na hoe mijery daty ianao de manandro izy moa tsy mahafantatra hoe rehefa miseho ny volana de tsy hinam-bolana zay ny fiteny olombelona ary rehefa makary rehefa mekely ny volana de mematy ny volana ozy ny olona maizy ny volana ozy ny olona izy any tsy mahafantatra an'izany olombelona rehetra na ny zazakely mahafantatra hoe maizina ny volany mazava ny volany izany tsy hay an'izany zany ange lozika am'ty tany ty rehefa hitanao fa maizina ny volana de maizim-bolana izy fa tsisy adikany hoe manandro zany tena marina aza manao an'izany hevitra zany de la hoe tsy maintsy anarina dolo le rehetra satria Yahosoa zany tsy manao an'izany sa tsy manandro zany tsy misikidy ary tsy manao mazia atsika ne hijery toeraka hafa ndray am'izay tenin'Andriamanitra zay any miandry kely vedivety aloha tsika fa hijery teny kely tsika mandra-pahitatsika anazy aloha jery kely ndray tsika teny hafa ndray aloha fa misy lavako anazy kely zay aloha le momba any amin'ny fanandrona ovakitsika zao ny ten'Andriamanitra
amin'ny teny frantsay loatsika amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay am'zay de hitantsika misy hoe tena teny frantsay misy le resaka mazy zany ao amin'ny 2 Chroniques 33 2 Chroniques 33 chapitre 6 zany hoe tantara faharoa toko fatelo amby telopolo andiny fahenina hoe tia ny zava-doza zany ty. Il fit passer ses fils par le feu, zany hoe alefa mandeha ao anatin'ny afo ny zanany zany dans la vallée des fils de Hinnom ao anatin'ny namety hoe vale miteny gasy tany lemaka angambany izy zany tsika hoe tany lemaka zany zanaky Hinnom zany. Il observait les nuages et les serpents ary mijery ny abakabaka ery sy ny bibilava pour en tirer des pronostics mba hahafahanjareo maminany ny zavatra miseho zany ele mamotra ny manao pronostika reny zany maminany ny zavatra hitranga eo. Il s'adonnait à la magie de tena miroboka any amin'ny resaka magie zany tsy misy idirany hoe magie noire eto na magie blanc fa nefa magie de magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits ary miantso ny le fanahy izy et qui prédisait l'avenir azay milaza ny zavatra ho avy ihany koa. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ary nanao zay raha teo mason'ilay Andriamanitra tsy toy izy afin de l'irriter mba hakasika anazy. Mazava be teny io hoe tena le magie za tsy fanao le magie tsy misy Andriamanitra nametraka nanome lalàna anao magie zany fa zavatra tena tsy fanao zany tsy azo atao mihitsy. Ka za tena miteny amitsika mihitsy hoe mba mitandrema tsara amy zavatra misy sy ny atao fa tsy fanao ny zavatra miady amin'Andriamanitra zay. Isaïe de 6 ici toko faharoa andiny fahenina. Car tu as abandonné ton peuple ary de niala tamin'ny firenenao ianao la maison de Jacob lay tranon'Israely parce qu'ils sont pleins de l'Orient satria feno ny zavatra avy any atsinanana izy et a donné à la magie ary de niroboka tao anatin'ny fanaovana magie comme les Philistins zay ohatran'ireo Filistinareo zava-doza zany tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany resaka magie fa mieritreretana fa raha ny alana tsy misy azy zany hoe magie blanche magie noire zany fa rehefa magie de magie ary tsy tokony ataonao mihitsy zany novinoviana ny fahendrena zany aza miditra am'zany. Galatiana 5:20 voalaza ny ten'Andriamanitra ato fa tena mialanao amin'ny magie. Galatiens 5:20 eo vakeko amin'ny teny rehetrarehetra mihitsy izy amin'ny teny frantsay no amakitsika anazy Galatiana 5:20 zany. Galatiana 5:20 or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Ary ny asanofo de zao ny zava-doza rehetra mikasika ny faratsiana zany andininy faharoapolo l'idolâtrie fanimpotsampy zany la magie ny fanaovana magie olona ao anatin'ny nofo eny manao an'izany magie zany tsy misy fitenenina mihitsy eto hoe magie noire na magie blanc fa rehefa magie de magie ary zay ny tenenako hoe miainy ao asoa kosa ny fahefanany azy créateur izy amin'ny mampamorona anazy mainy zavatra rehetra hoe azay tiany atao mety daholo aminazy ary tsy manana tsy nifandray tamin'izy izy fa anazy daholo ny fahefana zay teny io zay mety aminy ao fa ny olona manao magie sy manao reny kabala sy mahasamihafa reny kosany mifandray amy zareo ambony eo mifandray amy devoly sy ny satana ny loza am'ireny zay ny loza am'ireny zany ka nanjiosy raha manao an'io misy jiosy manao an'io mihitsiny fa mety reta mitandrema daholo fa zay ady mampianatra hoe ny force anay ato amin'ny aosoa kosany de tsy mampiasa an'izany ary tsy mila zany tsy ifandray am'izany fa ilay créateur ny tompony force Yahosoa anarany zanaky dada Yavazy. Tout le monde a été créé par lui. Zany hoe zava-rehetra de niforonona tamin'ny alalana ka raha izy tamin'ny alalana no niforonana zava-rehetra ao aminy fahefana ny dika zay ka ny fahefan'le mpamorona de tsy mila ninina fa zay tiany sy mahafinaritra anazy afaka miteny zay tiany izy ary afaka manao zay tiany izy tsy azo interpréteny zany satria anazy reo io force io anasy ny dadany tompony zany izy fa ny olona manao ny akoatran'izay kotsany ny manano sy misikidy maro samihafa mifandray amy devoly reo zay le tenenako hoe aza miditra am'zany
zay le Yahosoa tena izy a, Yahosoa toriny ziadia ary ny dadamara Yahava. Misaotra ny dada Yahava sy Yahosoa tsika amin'izany teny zany a, manatona ny Yahosoa tory amin'izay tsika fa zany ny tena mpamonjy zany. Zany ny tena tompony hery sy ny fahefana zany. Manatona anazy. Voninahitra ho an'ny dadamara Yahava. Voninahitra ho an'ny Yahosoa ary hivavakantsika ny amin'izany teny zany. Misaotra betsaka dadamara Yahava noho ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka ny amin'ny hasoavanao indrindra mandeha an'izao teny sy afatra izao. Mamalia vavaka ny mamalia antso. Tonga ny fotoana ampahafantarana ny olona ambony tany ny hery sy ny fahefany lanitra izay avy any aminao dada Yahava. Fa ianao no nahary ny lanitra nahary ny lanitra ambony, nahary ny tany ambany sy izay rehetra eo aminy. Asa ny tananao daholo zany rehetra zany. Asehoy hiara fa tena tompony zavatra rehetra ianao. Asehoy fa ianao ny tompony fahefana. Anao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny tamaso ny tsy tamaso. Ianao ny tompony saina, ianao ny tompony fandidina, ianao ny tompony hery sy ny tanjaka. Anao ny daholo ny zavatra rehetra. Hatrany amin'ny angovo rehetrarehetra, ianao daholo ny tompony reny. Tsy misy manana an'ireny afa-tsy ianao rery ihany. Esorinao iny dia tsisy trony, ary raha averinao iny dia misy indray. Ianao ny tompony aina sy ny hery ary ny fahefana. Dada malala Yahava, voninahitra omeny izay ady anao mandrakariva mandrakizay. Tenao sy Yahosoa. Tahio ny teny. Tena hitondra famonjena ho an'ny olona, hitondra fanavotana ho an'ny olona. Mamalia vavaka ary mamalia antso, hitany teny rehetra ianao. Sambatra izay miaraka aminao, sambatra izay mandre an'izao teninao izao, sambatra izay mahita ny hatsaranao. Voninahitra anao dada malala Yahava. Sokafo ny sain'ny olona alala sy andre an'izao teny marina zao, ary aseho anazy fa tena fitiavana ianao, fitiavana mandrakizay. Soara betsaka dada malala Yahava. Sotra ny amin'ny teny rehetra sy ny menao sy ny mbola omenao indray. Voninahitra anao mandrakizay dada malala Yahava. Amin'ny anaran'ny Yahosoa. Halleluja. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny androany. Mirary sotsika dia samy teny Yahosoa ho amin'ny fampianarana manaraka indray. Filomatomboka.